Ny antsony fiaramiasa tamin'ireo filoana antoko politika samihafa ny sioni ho fanamorana ny fantsiana ny lisym-pifidianana amin'izao akatoko ny fetra farany natokana ao amin'izany izao. Etsekilany, misy ireo milaza fa fikasana any amorona ny datim-pifidianana izao famorina izao. Nisy ny dinika nandritran'ny 3 andro no totosain'ity Braomaleo teny amin'sahana ny fifidianana ity, niaraka tamin'ireo antoko nanaiky fiaramiasa io. Navotra tamin'izany no tokony sy ny fandraisana anjaran'ny antoko amin'ny fijereny fotony ny anivon'ny CNRE sy ny fanamarinana ny lisitra. Raha ny zava-misy mantsy malisarisa ny fandraisana anjarany tsiraray amin'ny fantsiana ny lisym-pifidianana io, raha ny nambarina Andriamatoa Hery Rakotomanga filohan'ny sioni Madagasikara. Ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana dia takina mirafitra rehetra mba hampanjakana ny mangarahara eo amin'ny fifidianana kasainao demokratika eto Madagasikara. Misy ny mieritreritra zany enina ety aminay hoe ny senia dia manao paika zany mba anemorana ny fifidianana no mahatonga azy ireo manatotosany zao trangan-javatra rehetrarehetra ny famorina ny lehiben'ny antoko politika manodidina ny lisym-pifidianana zao. Sy ny hoe raha ohatra ny seni milaza fa hoe marisarisa le fisoratana ao anatin'ny lisym-pifidianana dia misy paika manokana tian'ny seni atongavana ao anatin'izay zavatra zany. Ny paika tian'ny seni atongavana ao anatin'le izy dia ny ampangarahara le lisym-pifidianana. Tsy misy zavatra mihoatra n'izay zavatra izay. Fa ny seni araka nefa zavatra nilazaiko hatramin'izay dia ny fampanajana ny lalam-panorenana sy ny fampanajana ny lalam-pifidianana izay manan-kery ihany ary izay ihany no anjara didin'ny seni zany. Fa ny zavatra koatran'izay zavatra rehetrarehetra zay dia any ivelan'ny seni daholo zany. Mahakasika ilay teti-bola natokana ikarakarana fifidianana kosa, efa ny atsasa-manila n'ilay $12 no azo ao amin'ilay basket fond natokana ikarakarana fifidianana hatramin'ny taona 2024. Zany hoe manodidina $9 eo zany ny vola vonona hanaovana ny fifidianana ho avy.